Nipejiny Zanora Mambazafy mampita vaovao mikasika ny raharaha Romivos Andrianarso nivoaka tao amin'ny NCA Southwark Crown Court London. Voalaza fa nampiasa ny fahefana zona kolikoly amin'ny orinasa mpitrandrakarena kibony tany Gamefields i Romivos Andrianarso raha ny fanambaran'ireo mpitsara ao Southwark Crown Court ny talata 4 Febroary 2024. I Romi Andrianarso 17 taona dia voaroroy nangataka vola tamin'ny orinasa Gamefields teo anelanelany taona 2024 sy 2022 mba ho fanampiana ny fipetrahan'ny orinasa eto Madagasikara. Nandritra ny fotoam-pitsarana voalohany volana Septambra 2024 dia nanamafy ny tsy mameloka azy amin'ny raharaha nenjehana azy i Romi Andrianarso. Ny pampanololalana Alex Leach izay nanamafy manoloana ny mpitsara fa tamin'ny fotoana nitrangan'ny raharaha nenjehana azy dia noana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny orinasa Gamefields i Romi Andrianarso. Isan'izany ny flotale jeneraly sy ny Gilbertson izay naneho ny fanindriny ny trandrakarena kibony tany eto Madagasikara. Ny pampanololalana Leach izay nanambara fa nanantona avetrany ny National Crime Agency NCA Britanika ny orinasa Gamefields rehefa nahita fa nangataka kolikoly amin'izy Romi Andrianarso sy ny mpiara-miasa amin'ny Philippe Tabuteau. Taorian'izay nisy ny fionana tamin'ny Romi Andrianarso sy Philippe Tabuteau dia niraisin'ny NCA feo ny resaka natao ary nainonan'izy ireo nangataka ity vola ity, hoy ny pampanololalana Leach. Raha ny atota taratasy fanenjehana dia nitaky 270 000 francs suisses na 310 000 dollars américains Romi Andrianarso sy Philippe Tabuteau miampy ny petrabola 500 eo anivon'ny orinasa Gamefields eto Madagasikara. Tsy niatrika amin'ny fanadihadiana tamin'ny 4 i Philippe Tabuteau ka tsy nitsaraina omaly talata 4 Febroary 2024. Itoetrany ny fitsarana mandra-pivoahan'ny didim-pitsarana iraisan'ireo mpitsara mahaleo teny.